misy le orinasa vahiny andeha hitrandraka fasika mainty na resaka miny any amin'io faritra io. Fatra zay izy hoe tsy nirairain'olona. Ratsy ny lalana any, ny fampianarana zara fa misy, ny fitsabona moa zara fa misy. Raha mitady fanafody ianao eny amin'ny hôpitaly de metronidazole sy paracetamol sy ampicilline fotsiny misy. Na inona naretinao de mahazo metronidazole foana anao. Zay any am'le tanana. De le izy zany lasa m'intéressé olona, tonga any ny vahiny avy any ivelany, ampiasa vola be, hitrandraka zavatra any amin'ny faritra io. Fa tsy hoe akory malahelo ny masikoro na ireo vezo na ireo foko malagasy miaina ao anatin'le faritra Mikea na hoe tsy mandrefa Madagasikara iny atonga avany any ka hitondra fanampina. Tsy zay le izy. To ohatrany hoe ataony Don Bosco. Don Bosco ankiloka. Dispensaire itsabon'olona, radio entina anabeazana olona. Za izao anisany nahita tombona am'zany nianatra mozika zay tao amin'ny Don Bosco, tao amin'ny katolika, ry mon père nampianatra gitara, clavier, instrument rehetra zay lalaoviko, tao nianarana azy. Tsy nitadiavandry mon père tout tambany zany zavatra zany fa hoe tokony ampina reto malagasy am'ty faritra ty de naoriny le izy. Tahaka zay koa ny Ovre, tonga tany misy hoe Laila, norvégiane io, luthérienne, tsy nitadiavana tambany fa misy an'ireto société orinasa atao hoe géant ngeza be manambola tonga any tsy hoe hitondra fanampina na fitiavana fa misy arena efa manjao taonana o anarivo taonany ao andeha hotrandrahany fitadiavany amelomana ny tenany de misy mpiraharaha mpitondra ny tanàna mifampiraharaha amry zareo manome an'le izy tsy fantany aby ny any tsy fantany ny environnement tsy fantany inona ny impact ny zany amin'ny fiarahamonina misy any inona ny fiainana tsy raha eny soniavony fahatany any le izy amidiny le tanàna de tonga le vazaha miaraka amin'ny bulldozer angady lavaka 40 mètres 30 mètres ambany tany izay ny fiainany masikoro sy ny Mikea sy ny vezo mifototra tanteraka manatiny atao hoe tontolo iainana rivotra ranomasina ala satria mamboly ny olona mamboly vary katsaka mangazo sy ny sisa miompy bengy oisy sy ny sisa ondry ny vezo amoron-dranomasina mihaza ranomasina zany hoe mifototra tanteraka anatiny atao hoe tontolo iainana ny fiainan'olona ny malagasy nefa rehefa mandoro tanety sambonina gadraina de izy hoe taitra moa zany ny tena raha ohatra ka hoe maheno hoe niresaka anao an'le tanàna amin'ny lafiny kolotsaina mampisidikana an'le olona amin'le toerana de aveo misy olona de hitrandraka ny mba tontolo iainana na vahiny izy na vazaha na inona na manambola tsy maintsy miteny ianao fa tsy hoe artiste de hoe tendry gitara sira fotsiny de voatery tsy maintsy hoe nandray andraikitra hoe ndao hiresaka nantsoina daholo ro namana rehetrarehetra mpianatra artiste be da be ny foko ndao ifampiresaka kosa ao anatin'le fitrandrahana inona ny tombotsoa inona ny impact inona ny lafiratsiny sy ny lafitsarany inona ny tokony atao ho aroso ve le izy sa hoajanona fa tsy hoe alefa fahatany fotsiny hoe soniavina de misy olona mahazo tombotsoa anatin'le izy move tena hoe développement mitondra développement fampandrosoana marina ho an'ny firenena le izy satria rehefa raikitra le fitrandrahana ao anatin'ireny faritra ireny zany anatin'ny faritra io ao tsy hoe io faritra io anamboaramboarana sekoly kelikely ery amboaramboarana fitsabona kely ery no tambin'izay zavatra zay na namboaramboarana lalana ery fa tokony tombotsoa ny Madagasikara malagasy tsy vaky volo ny arena navaratra arena ny Madagasikara rehetrarehetra fa tsy hoe ao amin'le faritra ihany ny arena eny antsimo arena hoentina fampandrosoana ho an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ka ao anatin'le izy fampiresaka zahay hoe ty kosa mba hivelomanay aty tsy de hoe misy zavatra inona aty tsy misy télé aty tsy misy fandrosoana inona aty fa resaka tontolo navelany zanahary no mba hivelomana de sarotiny be zay ao anatin'le izy izay mahatonga anay miresaka ao anatin'le fitrandrahana ny tony resaka hoe miny fasiky mainty ao anatin'le toerana nefa misy olona mivelona ao anatin'le toerana de sarotiny be zay ao anatin'le izy de mba miresaka tsy hoe akory anao totondrona hitondra bazy na famaky tsisy an'izany fa mifampiresaka kosa ao anatin'le izy de entanina ny namana rehetra anatin'ny fa tantara mbola mitoy zany zavatra zany mantsy